Uno fambolena sy fiompiana manolotra ho anao. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo izao indray. Tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Dada Be Noely, nosoratany Clérantine Sylvia. Novelomin'ny Rado, Lisy, Iaina, Tovo ary Lina. Nandray fiosana nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Dada Be Noely. Noely a! Noely! Ahoana ry dada? Ho avy ahy e! Ahoana izay ry dada? Zao lesy ry Noely a. Amboary ny entalala fa andeha haka-rivotra kely any Madagasikara any tsika mianaka. Zany? Ihe. Nahoana ry dada raha mba any Etazonia na any Paris farafaratsiny a? Fa dia any ve? So ary se io dia mieritreritra hoe vazaha satria mipetraka aty ivelany. Kosy Tsarovo ry Noely zanako a. Fa na dia ilomano ao amin'ny rano mangotragotraka azy tsika dia tsy ho vazaha roviana zary mihitsy ary mbola i Madagasikara foana no atsika. Io ro ategna. Ka tsy azony dada eny tiako ambary. Fa ahoana? Mba haka-rivotra ihany ve dia toerana efa hita sy mahazatra no andehanana? Ry Noely a. Marina anie zany. Fa mbola mahita toerana tsara sy mahafinaritra ary betsaka mpizahatany oatra Madagasikara ary ve ianao e? Tsy fidiny ho anangy ery se no nipetraka aty e. Noho ny asako nipetrahako aty. Indray ariko. Dia aiza moa tsika ny vatana rehefa tonga any ka? Zay olona afaka mampiatrano antsika dia efa mety ka. Tsy vesatra ho an'ny hafa fotsiny dia efa zay. Satria tsika fotsiny no iantoka ny dépense rehetra ho an'izay olona vonona ny ampiatrano antsika. Eny ary dada, fa andeha amboatra ny entako aloha. Ary ny entanao ve fa vonona sa mbola misy amboariny? Hitan'ny se ty vola be raika tapo ty. Eny ry dada. Ampy antsika se any ve ty? Vola be ve ry dada, tsy ho ampy antsika na dia hoe heritaona sika no hotely foana? Tsy mahazo manofo hotely zany tsika anaka. Aleo mandodona varavarana any amin'izay olona mamoa antsika any ka vonona ny andray sy ampiatrano antsika any. Hafa koa zany eritreritra dada zany. Inona ary ny tiany hatongavany? Anao sy olona ve? Zay foana moa ny afatra ataony ahy isan'androko. Aleo zahazana ny tsy mihena toy izay ny hafa ny noana. Ary aleo ihany koa zahazana ny tsy mitafy toy izay ny hafa no angatsika. Ie, efa ianga hono ty avion ty afaka 10 minitra eo ka tsy aleo avy dia miakatra tsika mahazo toerana. Sa hono? Andao ary, mety zany ka. Dada! Dada, fa izy ianao teo e? Andao ve fa ianga anie ny fiaramanidiny? Dada! Dada! Fonao avy e? Zanakao lahatokana anie ahy e? Aza matahotra fa ianao ny zanako mahalalako izay sitrako e. Zay mandray anao dia efa nandray anahy. Zay mandahanao kosa dia za mihitsy no laviny. Soava ty zany zanako zany a. Tena fony dada. Za reno nandeha nefa tsy mba any amin'izay toerana iriko aleno no nandrahany ahy fa any amin'ny tany aviako. Dada, manaiky ny eraka ao satria raiko ianao. Vona natateraka amin'ny baikonao. Eny fa na dia mbola tsy fantatro aza ny antony fiainako an'io.
Karakaraingana be sakafo raha marita fa zany mbola manana rendez-vous amin'ny mpanao voloko e. Mbola andalo any amin'ny mpanjaitra koa avy eo. Anohatra ny akanjoko anaovako amin'ny Noël mantsy. Aiza mory mademoiselle Diamondra no anana query afaka izara be dia be. Vonjiko indray mandeha daholo ve ny fandaminana entana ato an-trano, ny sasalamba, ny sakafo. Fa iverinao iza indray? Za? So dia mihevitra ary ianao hoe ianao ny patroko. Za kosa anie mademoiselle Diamondra tsy niteny an'izany e. Na zany aza tsy piasa kosa anie zaky no ato fa raha vavindreninao e. Ary naty trano ty aza mbola ikambanantsika. Ny atsasany andreninao ny atsasany anahy. Nitenena koa rehefa isoloky raha matotia. Tsy misy fanananao entina atao ohatry ny nila koa aza. Miasa anao no ato, mazava. Aza mba manarara ohatran'ny fahatsorako ianao ry Diamondra. Fitiavako anao na nampiko anao ato amin'ny raharaha. No ianao mitaraina hoe tsy maharaka amin'ny fianarana, ny reninao lasa manaraka olona any Mahajanga. Fa tsy karamako anga ianao io. Sa manao fotsiny. Ny ambombary sy laoka tsy lany ato makaiza. Tsy omenao an'ireo zanakao vavy. Ny antsavony ato tsy misy mipetraka fo omenanao. Ny alatra famerim-bola koa etsy andaniny. Dia tsy mba menatra akory ve ianao mitantara an'izany? Mahazanatra vaviko anao nefa no anaovako an'izany ry Diamondra fa raha hiasa dia tsy maintsy mandray karama ary misakafo tsara izay mianaka fa tsy sisan'olona. Behivava loatra ilay ramatoty. Fa mihevitra anao iza ianao e. Ary mandehana jereo ilay sakafo fa taraiky be. Aleo angina aloha. Fitaiko ihany ny androany fa aleo hijanona manomboka rapitso. Fanandevozana loatra ny ataon'ny Diamondra amiko. Andeha ihany nefa mamila fila. Marara ngany any to mbola matory eto mandrina foana. Nefa efa miraiky amby folo sasany zao. Vao mijanona ny asa dia ohatran'ny mitaky iny avy zanako. Lasa marary ohatran'ny reny kapohana reny izany ny tenako rehetra. Vanitaola koatra manakotsako. Ahoana hoe ry neny? Mijanona ny asa ihany ka ianao? Zany efa niteny e. Andevoziny ny Diamondra fotsiny ao ianao. Aleontsika miara miotra dia miara tafita. Zaho amin'ny teny hoe tohizo ny fianaranao anaka. Zaho mbola eto amelanao amin'izay tratry ny heriko e. Izao nefa ianao marary. Ny dikan'izany tsy vitan'ny entahanao intsony ilay asa fa mandreraka. Ianao anefa mahazo taona e. Eny, tsoroko aminao ry zavo fa raha hiasany amin'olon-kafa mihitsy fa tsy isy olona nandevy sy ampiasa mafy amin'ny karama varimasaka ohatran'ny Diamondra. Dia ahoana ary anao sakafo atoandre? Ntsinaona ve ianao? Misy fotsim-bary kely aky ao misy raika poko ao dia efa amin'ny fitoeram-bary ao ilay izy. Andrahoy aloha dia atao vary sosoa vetivety e. Dia neny ary aloha matory e. Maka aina mandra-pamasaka ny vary. Dia misy ronjato koa aky ao anaty posiko ao ndeha vidy amin'ny charbon aloha. Ieny ary. Ary lasa isa ny reninao tsy tonga ny asa. Marary izy fa za dia kotabasina be e. Tsy misy ny famaly amindrio eo. Fo azy teo izy fa za tsy te halala an'izany. Ny teny eo koa izao maloto daholo. Ny sakafoko atoandro tsy misy tokotaniny. Tsy mahay fiteny malagasy ngandrio. Efa hoe marary ho aneninay. Ka ina kino idirako Fo azy izy hiasa. Ty andro fotsinganareo. Ny krismasy ty efa akaiky. Ina no haninareo eo? Aza everinao feanao n'Andriamanitra raha vavy ka ilaza hoe mahalala ny hevitra everanay. Ary ndana mandeha fa sao dia anaitra ny neny eo ka. Tsisy rarahiko an'izany e. Ny azo ao ny fatako. Raha vavy raha vavy. Zao ry Diamondra. Hitanao nga manio vavadiny diranao io. Ataovy ohatran'ny diranao teo no ivoahanao teny izao. Ary ampidirao anatin'ny lava-tsofinao ireo koa fa tsy afaka ny hanampy anao intsony nenay. Be taim-bava izany raha olona. Tsy reny tsy zanany. Andeha e. Sainga ilay teo tsara ao anatin'io lohanao io
fa androany ipetrahanareo ato an-tranoko farany. Azafady, aty amin'ny anjara trano neninay zany no mipetraka fa tsy naka ny anjaranareo. Zavo a, oka izay e, aza miady aminy ao. Efatra ny volana aogositra no nandrahan'ny dada teto Madagasikara nefa hatramin'izao dia mbola tsy hitako izay ataoko. Miaina ato anatin'ny volana desambra izao. Tokantrano telo nefa mba nandray ahy saingy tsy vokatry ny fitiavana fa noho ny volako dia ilainy aho. Soa ihany aloha fa napetrako tany amin'ny banko ny vola rehetra e. Fa raha tsy izay angamba dia efa soa laha tamin'ireny aretina nahazo areny. Ny veriny saila sy ny reniny hoe tsy manam-bola intsony angamba dia ndroasiny. Nefa mbola tsy ampiray ampafolo volako akory reny lany rehetra ireny. Inona indray ireny no ataoko e? Ny andro ity mihariva. Aiza indray no misy trano afaka handray ahy? Araka ny afatry dada mantsy dia tsy mahazo makany amin'ny hotely mihitsy aho. Soa ihany aloha fa nanofa an'ity fiara ty ahy e. Ary aleo aloha andondona amin'ry trano avy be tsara tarery e. Soa mba misy afaka handray aho. Ty eo le raha maty fa avy ny antsena angamba fa mifembina arina kely rovitrovotra. Ary aloha ifanena anato ambadika ity voninkazo midoroboka ity. Avy eo tonga dia aparitako daholo ireny entana hoentiny ireny. Ary toa mivony vavady. Sa ve efa tonga ao Zavo? Nefa nahoana ny tsy mivony trano? Zavo a? Zavo a? Sa ve reka adiniko no nanidy azy e? Oay! Ary toa dia mondra. Inona ity? Izay ny sahazany reto. Fa maninona kay ny laoka kely nividiko no naparitako eny amin'ny tany? Dia aninona ry kalantitra be ty a? Ataovy izay ataonao raha mafy be. Mijaly le tovakena. Tsy miady amindry aho e, zanako ndry. Saingy atsao ihany aho fa mbola ho antitra tahaka andry a. Fa mba rofy le laokako azafady. Ohatr'izao ry ty ny sahazazy a. Andriamanitra, tena hososainy amin'ny tongotra ny laokanay. Zay raharaha. Mandehana mitory izao dia izao e. Tsy tory izany aho e. Aleo ianao enjehany eritreritra ho any. Ary izao koa ny fanampiny. Iny vakio ty taratasy ty. Manala anareo an-trano izy iny. 3 andro ihany no fe-potoana omenay anareo. Inona tsara hoe ry kalakely ty? Dia sandry very dia mondra ny mampiasa vola anaovana afera-maizina ampialanay ato amin'ity trano ity. Izay tsy inona fa anjara lovako tamin'ny ray aman-dreniko anie. Asa be sentiment eo e. Izay avy tana trano isitriana tao. Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao anaka. Devoly. Tsy rarako na anjely na devoly. Fa miala nareo ny fantako. Ndefindreo le trano bonkely vitanareo sy toboka lavatinao voalohany e. Amboary le tavy-bosaka tsy hitete. Eny ary mademoiselle tia mondra sanatra vavy koa. Resy andro any. Satria tsy manam-bola izay. Ary tsy mba tia manao tsindry azo lena. Ny ataovy ao an-tsainao dia izao a. Tsy resy afa tsy manam-bola. Mbola hiratra io masoandro io rapitso e. Dia hifankahita izany rapitso e. Tsy rariny koa izao ry neny a. Tsy mba hanaiky an'izao a. Avy aloha izay hifampitady. Zavo a. Oke tsy anaka.
tsy dia mondry rirany eny nandrokantsika fa ny tompona ndraikitra avy any fotony mihitsy e. Ka avelao andeha ho any e. Ataoko mahalala ny anarako iny. Mandeha feraka iry zavo a. Tsy mahafatany mandefitra e. Atody aky tsy miady amam-bato izany a. Eny e, fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenako. Fa hono ary ny eny, dia nahoana izany ny trano ipetrahantsika? Amin'io trano tete sady maimbe io ve? Soa ihany fa miratra tsara ny masoandro dia mba maina tsara izy mandra-paharivan'ny andro e. Sady efa nisasaiko daholo ny dalazy e. Ny vovoka sy ny tranokala koa efa nisoroko daholo dia efa nifafaiko ny rindrina. Ary ilay tafo bozaka bobongolon'ny orana hoana? Miharitra kely aky anaka. Rehefa voalamina tsara ny fipetrahantsika eny a, dia pindria ka bozaka eny akaiky ny garan'ny roapilanina dia izay ihany no manafo azy. Neny koa ve dia hanafo trano e? Ry zavo a. Zanaka tambany volana eky izahay e. Nga tsy tadidindry fa zazy tompoko lara indriany no nanafo an'io e. Ka samy hafa ary neny ny omaly sy ny androany a. Tsy efa lo daholo ve ny azo ao? Dia raha menjerao ianao dia ahoana? Efa 10 taona anie zery neny e. Ampy 10 ny taonanao tamin'izany dia mba firy moa izany? Aprimo aloha ny entana fa ho hita eo ihany aky ny tokony atao a. Neny a, avy eto ange neny e. Izy ry ambony ry. Dia mondraka io a. Mitsikilo izay lahtsika eto izy e. Angariako io raha mifanojo eo amin'ny masinay roa. Avelao aky izy ianao ry zavo a. Ho vizana ihany izy rehefa ela ny ela. Aza mamaly ratsy ny ratsy izany aky a. Misaotra ary neny a. Ao fa hoarahako tsara ny teninao. Tiako anie ianao ry neny e. Misaotra aky zanako malalako a. Aleo aloha apetaka indray ty perika sy volombava lava be ty ka. Dia anaovana ty akanjo lava satroka mena be ty. Zay. Dia aleo amin'izay anatitra lakile any amin'ny réceptionniste fa andeha anaramaso an'ny Noely indray e. Tena tsy fatany mihitsy amin'ireny manara-maso azy isan'andro ireny a. Iza koa moa no ahalala amin'izao e. Ary aleo hamonjy an'ilay toerana fihaonana iny amin'izay ka. Ohatray. Ary efa ilay tatabe Noely indray ny tonga alohako etsy a. Tena mystère amiko na izy io a. Mety be amin'ny fiainako ny firesaka ataony a. Aleo aloha rangahy natonana. Salama ve tatabe Noely a? Salama tsara anaka. Ary avy aiza ianao izany? Tena marina daholo ka ry tatabe Noely ireny torohevitra ao amiko ireny. Fa nanakory izay ilay olona nivanginao tao amin'ilay trano afo be sy tsara tarehy iny loha e. Tsy mila vahiny hono izy e. Izany ve? Sady tsy mila izay fanampiako na dia ary 100 ariary ary. Efa manana ny ampy hono izy e. Ka sainge ho alefa nilazaiko taminao e. Ary tao amin'ilay trano afo be misy lavarangana mangamanga nanakory? Tena voahita an'iza tatabe Noely dia tena nanidy vavady izy a. Sady tena antodiany lamosina mihitsy. Tsy no azavainao taminy ve hoe hitondra soa azy ianao so ahoana? Eny e. Ilay fanomezana natolotro no niraisiny fa ny tena kosa ny laviny. Fa hono ary tatabe Noely? Eny le roa. Afaka tsy manome zavatra azy tsony ve ahy e? Fa ahoana? Satria ilay fanomezako fotsiny no ilainy fa tsy zaly mipetraka ao aminy. Meo foana izay mangataka amin'se. Hitan'se moa za. Ary fantatr' se ny asan'ny tatabe Noely. Eny e, fantatro. Manao asa soa sy mampahery. Ary
miara-miasa amin'ny olona sairana toa azy zao. Za indrindra fa tsy mbola voatonony seny madata be Noely aho dia mizara kilalao ho an'ny ankizy kely sy vatomamy ho andrehetra nefa hatramin'izay ka hatramin'izao aho dia mbola zaho hitanao zao ihany e. Mahafinaritra anie zany ry dadabe Noely Ka tsy fantatrao ny tiako ambara ny kilalao sy ny vatomamy etiko a dia raisiny daholo nefa za kosa laviny. mitovy ihany tsika mianaka ka saingy ny anaranao fotsiny no tengenana kely hoe dadabe. Ay mo ny anaranao Noely. Eny tompoko, tena ny daty fa 5 Desambra mihitsy no nahaterahako ne. Ay kosa Ie, makalaza fety rososona kosa zany tsika ny Krismasy zao ty marina fety zany dadabe. nahaterahan'i Jesosy ny tsingeritaona nahaterahanao. Eny ry dadabe ary mba manasanao amin'izay andro zay Eny ho iteony amin'izay loha fa zao ry Noely Eny ry dadabe. manisa trano fito aveto se dia zay trano fahafito na tsara na ratsy dia tondony ary miantrano ao ianao. Ay, ao fa arahako daholo ny teninao ry dadabe ary aleo aloha andeha hitady an'izay mandram-piona dadabe mahita azy tadavina le roa. Ie, hatreto aloha dia mpantanteraka baiko fotsiny ny asako, mbola tsy haiko akory izay antony. Ary nanaka ny mampitamondrika anao eo amorom-patana eo nefa to ohatra mitomany mihitsy azy ianao zany. Zavo misy inona Tsy fantatro rery ny izay mahatonga ny diamondra ny SOSB foana isaky n'izay mahita. Nahavita nanala baraka mihitsy izy tamin'ireo ankizy niaraka taminy hoe tsika hono miavy tsy feno hoe tapany nefa mikotsany olona sahirana hono tsy manana fatsikapa ny akanjo vasoka efa maty zaitra rono mba hifandimbiny miasana. dia maninona zany tsy angeanaka tsy mangataka aminy izy mialika eo ambany alelon'ny hafa. Tsika hono raha tsy saina be sady tsisy fotom-pivelomana. Tsy miala amintsika hono izy raha misy zavatra very ao aminy. Tsy zakako izany roneny mbola nilazainy tamin'ilay olona nitangorona ny fidetana teo amin'ilay mpivarotra mofo teo koa hoe efa kaiky ny tiany Krismasy ka karaha daholo ny akomam-borona fa tsy azo antoko tsika efa mahantra. Zao ry Zavo fa foany ranomasonao tsy vavan'olona efa mizotra any amin'ny fahaverezana akory natao akarary foanao eo. Mbola ho avy ny marainy tsika tsy mahantra fa sahirana. Izy mahantra satria ataony devoly fitaovana hitsikera sy anaratsy ary anenjika amin'ny fiainan'olona nitrakanaka hoentina mijoro sy miezaka kiny zavatra tahaka izany fa tsy entina hilofika. Eny tokoa roneny Ary aleo aloha ajanona eto ny fiara dia aleo andeha tongotra fefria le trano fahafito lazain'ny dadabe Noely. Tsisy lalana sady tsy misy trano afa-tsy ty trango ty tsony any. Miarahaba tompoko. Azafady lesy bogosy manahoana aloha elahy Manahoana alanga itsy fiara sy tareky voetsy amoron-dalana itsy. na anahy io na tsy anahy manao azafady aky mademoiselle tsara tarehy fa tsy ao aminao ny atondehako fa ho ato amin'ny totrano kely izy. Ahoana hoe Zany ho soto manino fiara zany fa anao inonao ianao zany tsy fantatrao ve ro mikatira misy mpangataka ary mpanao alabotry rony eny no mipetraka ao so dia mba atoamiko aleo aloha isaiko 7
Fahaefatra, reny fahadimy, fahaenina mihitsy ny azy ka. Io trano kely io ny fahafito. Mbola mieritreritra ve? Ie, Iza aloha ny anaranao e? Ny amatsy Diamondra. zany faly mahafantatra ny Diamondra ary ny Noely. Noely? Ie, fa zao akery Diamondra, manao azafady aho mba hanatona kely eto amin'ity lalana ity fa hitako hoe misy lahana tonina ny fiarako avy eo. Fa nga tena hijano elaela no apiditra fiara mihitsy e? Mety hipetraka ao mihitsy aza raha mandray ary olona aoka. Loza kosa zany. Odio, aiza olona e? Iza nga zao azafady? Vahiny avy lavitra e, mba te hatranao taminareo e. Izy zandry neny a, sao dia mba olon-dratsy zany? Zany ve dia feon'olona anao ratsy ry zavo a? Mba voay re tompoko, sanatria tsy olon-dratsy akory fa mety hitondra soa anareo e. Ampandrosoa izy ry neny a, ary aleo tazomika ihany ty bara ity trano ty, fa ho velesiko amin'ity ny raha medaladala io. Mandrosoa re tompoko. Way, sendra mba olona disadresy ianao anaka. Olona sahirana anie izay mianaka e, bongony setroka ny tranonay. Tsia tompoko, tsy diso adresy mihitsy aka. Ato ny trano tsy maintsy ivany anako. Manao ana tompoko? Salama tsara ary izy mianaka. Mandroso ary e, tsy ratsy kosa izy a, ary mbola tsy hitany Diamondra indray ngamba matoa tsy ny sakanany. Mipetrapetra re eo ambonin'ny sezabolina kely eo e. Misaotra re tompoko. Zao moa mba fanakay ato e, ary aleo aloha ianao anokonana vary sosoa kely eto fa mbola misy afo ty. Misaotra besaka re izy mianaka. Mahafinaritra azy zao fandraisanareo anazy zao. Tsisy fisaorany e, izay aza tsy miendrika akory ny hidiranao atao tranonay. Ono anaka. Ahoana izay tompoko? Mandra-pamasaka ny vary dia mba anontany anao aho hoe inona zany ny antondianao aty. Tsy fianakavianao izay na olo-patatrao akory, ary olona sahirana ihany koa. Inona re ny antony e? Avy eto angeny mipitsipitsihako e. Ie, Mino aho fa olona namarotany Diamondra ty trano hipetrahantsika ty io. Eny e, fantaro izany fa matahotra anareo mianaka. Tsoriko anefa fa tsy olon-dratsy aho na hoe anao ratsy anareo ihany koa. ka mipetraha kosa ary ianao eo amin'ny toeranay raha misia. Marina tokoa aloha izany. Aza menatsindra izay raha iahasy atahotra. Fa hono tokoa ramose, Ie, ianao ve tsy misaina ny akan'ity tranonay ty? Rakotony Leson tena anarako. Zanak dadalahy tokana. Ary any ivelany izay no mipetraka e. Satria manana orinasa lehibe 4 matanjaka any zahay. Ineny moa efa maty 2 taona lasa izay. Herinandro talohan'ny nandehanako taty Madagasikara izany no lazainy dada hoe haka-rivotra aty Madagasikara izay mianaka. Indrisy anefa fa efa nainga ny fiaramanidina vao fantako hoe tsy handeha izy. Mahaliana ihany ny tantaranao a, fa hatreto aho dia tena mbola fanina. Tsy mbola misy mazava amiko ny tena antondinao. Indrindra hoe ato aminay mianaka izay olona tsy fantatrao akory e. Zavo ny anarana fiantso aho, ary izy kosa Marta. Faly mahafantatra anareo mianaka ary. Ie, izay mianaka rehetra mipetraka ato satria dady efa tsy namana intsony koa. Mampalahelo izany. Matoka isanareo fa tsy hamela anareo irery aho e. Iraka dada no antony aviko eto. Hatramin'izao dia tsy ho fantako izay antony. Manantanteraka ny baiko no anjarako e. Masaka le vary. Omeo vilia telo eo kiry zavo andoharana an'ity a. Hoavy sady fankalazana ny Krismasy raha afaka herinandro.
efa voaravaka fitafiana sy kilalao ary fitaovana ny toeram-pivarotana sy ny tsena rehetra. Mamiratra aok'izany ny jiro isan-karazany marina, tena manitona. Ny salina sy ny kianja feno mpanakanto isan-karazany. Mba fantatra izy ireny ve nefa izany ny atao hoe krismasy izany e, ary natao an'iza? Aleondreo aloha hiakanjo sy ametaka an'ireto volombava sy ametaka an'ireto fanamiana ireto dia andeha anara-maso an'ilay zanako aho. Uno dia orinasa malagasy tantanana teknisianina manampy indrindra ireo tatsamy sehatra amin'ny fambolena sy fiompiana na ara-teknika na ara-barotra. Uno akaiky anao indrindra manampy anao an-trano. Zay dada any an-tany lavitra any tsaroako fa rehefa akaiky krismasy tahaka izao zay dia mandeha mitondra fanomezana mitety areo tranon'olona tena sahirana. Eo ihany koa sady mitory ny fahamarinana mba andraisan'ny olona ao anaty an'i Jesosy mpamonjy ilay tena krismasy. Ary lasa lavitra anie izany Saint Noël izany e. Efa akaiky akiny ny fety ny Noely dia inona ny fomba entsika telo mianaka ankalazana an'izany? Ny anesiny loatra amin'izay dia any am-piangonana foana e. Fa raha sitraka ireo mianaka dia andao hiaraka ankalazana ny fety ny Noely tsika telo mianaka izay nahaterahan'ny mpamonjy sy ny fety nahaterahako e. Tsy hanao ranony kopa kosa zahay ka tonga namana vao mavomavo e. Eny e, andao ary tsika sindrilo etseny e. Hividy entana be dia be tsika dia hividy akanjo, sakafo sy kiraro ihany koa e. Ary nahoana moa raha tsy mividy an'izany fa hivavaka any am-piangonana fotsiny dia ny vola hanamboarana an'ity tafo bozaka mitete ity. Efa misy bozaka nalaina Sineny mantsy ao. Efa voalamina sy dadabe Noely daholo kiny momba an'izany fa aza matahotra indria. Ary mba mandeha koa ny dadabe Noely ity ka maro ihany ny dadabe Noely amin'izao fety izao fa ny sasany mpaka sary dia miara-maka sary amin'ny olona eny amin'ny gara sy endrehetreny fotsiny. Fa aty iray ity kosa sady mitory ny filazantsara ny famonjena no mizara fanomezana ho an'izay manantona azy. Tia ilay raha matoa mipetraka ao amin'ilay trano kely eo amin'ilay hivatananjanako. Iny fa mba manatona koa. Mankasitraka anao dadabe Noely a. Tena irak'Andriamanitra tokoa ianao mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Ary mba tsara tarehy ihany ka izy ity rehefa tena jerena, saingy saronan'ity fahihazana noho ny fahasahiranan'ity fotsiny izy koa. Misaotra madama ho aminao anie ny fiadanana. Ary tsy raha natoa marita ve io mangataka pombo amin'ny dadabe Noely io? Leo anatonana dia ho alaiko baraka eo mason'olona eo. Ary tsy menatra izany vehivavy lehibe mangataka pombo amin'ny dadabe Noely izany a. Ny ao an-trano nefa efa mila hivoaka amin'ny tafonentana fa tsy ombontsony ny fanambakana zanaka amin'ny mpanan-karena. Angamba kosa hodifitiana tazomana ny olona io ka. Mba mahalala menatra ary diamontra. Ary omeo voninahitra izay toriany olona io. Tsy nangataka bombo izany a, fa ny hain'ny tenin'Andriamanitra. Ty amin'ny kitapo ty misy vola 50 tapitra izy. Hividianana momba ny fitaovana rehetra anaovana ny trano. Avrio ny vato, ny simenitra, ny briky sy ny vy, ny carreau sy ny tafo sy ny sisa sy ny loko, ary izay rehetra momba ny trano. Alohan'izany anefa dia
maka teknisianna ray anao an'ny plansiny devi fitao zay plantinao fa raha tsy apy ny vola dia mbola mandalo aty amin'ny fotoana manaraka dia omeko zay tsy apy ty tena tsy rariny kosa e ahoana izany ny tranko efa nitresaka ane io e na hery loatra ilay orotaly tamin'ny volana septambra iny fataro aloha zao teny zao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo ninonina fa omeny rainareo zany an-danitra zany tatabe noely olona efa mahativady ane io e dia manino sady efa antitra na mamanota ihany ianao raha matoa marita satria manodikotina ny sainy tatabe noely mandehana mody fa tsy zakanao fa mirapirata amin'ny voninahitr' Andriamanitra e dia arabaina araka izy nahatratra amin'ny fetin'ny krismasy naterahan'ny mpamonjy daholo misaotra ary mamanzavo dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra e avo aiky iny gato zavo ngezany e zany gato ny komandinareo zany e ao ary arehatra aloha le jiro e alefasonira isa 2 3 Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Noël, joyeux anniversaire. tena faly be ary izy mianaka amin'izao fiarahako mifety aminareo mianaka zao ny hany kely mba mampalelo fotsiny dia hitata any izy zay mino aho fa mahatsiaro akoho ny faharoa hitata be noely raha teto marina izy zao dia tena ho feny ny fifaliantsika ndrisy anefa surprise Tatabe Noely oay zany hafaliana manan-kavy ry dadabe Noely amin'izao fahitana ianao tonga tamtampoka aty an-tranonay izao zany veraka izy manaraka zany valy miarabanse ary noely amin'izao tsingery taona nahaterahanse zao tonga avy amin'ny ambondrindra anaka dia mahazo zay rina misaotra besaka dadabe Noely ela be le zao ry Noely mbola misy zavatra irinao foana aiza kosa kiry zavo olombelona ane za ka efa fototry ny fahasambarana ane ianao tena manana irina lehibe mihitsy eto an-tany ka ohatra tsy ohatra fa tokana ihany sady tena izy to tsy mitese miandry anao ane zay lazao to zandray mibanjinao mafy lazao menatra anareo indreny anao reniny zavo fa maninona ny lalesiny eny lazao zao tiany zavo zany very Noely dia mahatera-tsemboka be an'se ohatra zao zavo ahoana ny hevitra ao amin'izany aleo aloha alaiko fanomezana ho an'ny Noely dia avelao izy andeha ilaza inona ary ty zazy ty tsy amidina atakalo vola ny fitiavana ary izy telo mianaka olavo mive fitiavako fitiavana ihany Noely za koa tianao tsara kosy zany azafady ane ramose eny mademoiselle iza moa ny anaranao teo azafady fa diniko ny anaranao anefa tadidiko foana dia mondra tsy resaka kosa raha tsy tadidindreny anarako tsaroko lesy krismasy aiza kosa Noely akia fa mitovy ary ane zany na krismasy na Noely dia ahoana akia inona ny vaovao andre tsy betiny velo ela raha miresaka amiko tsy aleo tsika hiditra any an-trano jerijereo ary aloha fa so misy mahita aiana afa tsisy
ay ary tsy hoa mangina avy eo andry mipetraka rery ato e. ndry mba vaiza moa e sambatra be zay zavo manana anao be de be zavatra tsy hainao momba an'izy mianakareo ianao nge mihinana ambolo fa tsy manadiady e aiza koky ny tampitiavana be ihany koa fa mba azo ndritra taraina amiko ve aky izany a sady tionao fotsiny a pisoloky zareo sady mpanambaka olona de milalao fanafody gasy fa ahoana ny afantaranao an'izany ka ianao nge fa azo ny tamin'ny fanafody e pravavy nge ny mamanay e tena misavinina eninay de tsy tamana teto de lasa teny tatiavina azy rery ty trano ipetrahako ty e zany veky nefa namboarin'ny dada sy neninay dia ahoana no azonao ihany izy zao ka resy teo amin'ny fitsarana izy koa nge na misavo ny vadiny e raha teo fatiny de miverena any ihany zany veky iny marina misaotra ndri akiriny eny a so ihany fa teo ndry ianao nge afaka mipetraka ato amiko e zany tsisy olana mihitsy misaotra betsaka ary ono araha matomarita efa nanomboko veno no ely no niaraka tamin'le sanatra fafinao iny efa mbolana vitsivitsy zay e tamin'ny farany taona zany ny zanako ane dadabe noely ny tena mampalahelo ahy tena voafitaka tanteraka e fa lasa izy zao ao amin'ny efitranony ao e matory foana ny ataony de tsy mety misakafo ndry ao fahojereko ao izy de hoampahereziko fa ianao koa re mba maherezana zany azy eny mazo to mivavaka fa tsy amela nareo mianaka ho rery zany ny tompo e tena miady rerana e zay ry dadabe noely e iza tsy moa nitaraina neto aza matahotra fa tsy amela nareo mianaka rery a ary tsy hiady rery zany ianao raha mbola eto koa Marta tsara fanahy loatra ianao tia manetry tena tia fandeferana efa ela no nahatsikaritra an'izany taminao tsinjoko fa ny zoko mangina tatapoko ny fitiavana anao dadabe noely Marta tiako loatra ianao mariny tsy mety ve fantatro fa tia koa ianao tsy ho fihiniko zato izy ndry zany malalako zany ndry nesy dadabe noely zavo ary dadabe noely za mbola manao inato e efa vita ny krismasy e ny fetin'ny paska zao efa herinandro zao vita pantenka ohatindray zao ny andrasana manahoana londry izay e aza mododina fanina le resaka ary dadabe a vao teo nareo sineny ny tratrako nanao akalainy be mihitsy de maninona koa nefa e hitao a olombelona ihany zay ka mba malala fitiavana ihany de dadabe noely very neny antitra be io fitiavana ve isy antitra sy tanory e ny andry ary ve le verina ho tsotra sy malefanay nefa aiza ho teneniko mafy iny raha hitako mifoaza teo amin'izay ry noely a inona ary ty sao de mihevitra patron foana ary ty ianao tsy de natory loatra ny azahal ary dia mondry de hitandry tafatory maraina zao fa ono a endry dia mondra mbola misy vola mipetraka ngany ambalahanao any na any amin'ny banky raha misy de ohatrinona moa kay azafady efa fantatro ange dia monra fa efa lany e be loatra ny sitraponao nanerenao ka tsy maintsy nitaterahako e ka aza mipetrapetra-pona ianao fa mitadiava hevitra e za mila vola fa raha tsy zany de malalaka varavarana aza mba atao an'izany kosa kia ianao nge nadaniako ny volaka e raha roanao amoa de mba ho aiza ho any amin'izy mianakako
olona efa nilazainao hoe mpamosavy ve dia mbola hiverenako foana e. Aleo zay antso any dada any an-dafy. Mandehana mihitsy mitady efitra fa enjana be le fiainana. Za koa ngamba namosavindra matoa marita fa tsy mety ho be voka mihitsy. Allô? Zay andro dada. Salama ve ianao e? Mba ela indray se vao niantso salama tsara ka. Ary izay any manahoana? Tena mandala latsarotra amin'ny fianako aty e. Fa mihodina tsara ve aloha ny orinasao e? Mihodina tsara ka. Fa inona ny olana se? Zany efa niteny hoe tsy irery zany ho ianao any fa miaraka aminao foana e. Mangidy ny fianako aty ry dada. Atsoriko anao fa tojolo tiana. Dia efa lany daholo ny volako e. Vehivavy ray ve no nandanianao an'ireny vola rehetrarehetra reny? Efa maro ry dada no nitojo anahy teo aloha. Ka nandaniako vola. Soa ihany aho fa nahay nametraka tany amin'ny banky e. Ka rehefa fantany hoe lany teny an-tanako dia noroahany aho. Dia hono ho hafa indray zany io tovovavy miaraka aminao amin'izao any io. Eny ry dada. Nandika ny teniko sery Noely a. Zay no anton'izao kapoka ho an'ny se zao. Inona ny didinao notikako ry dada? Oay, nitapahany antsoko marina. Dada! 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 Finon ty mampitomany? Tsy nahazo vola tany amin'ny dadantsony akia. Inona no ataoko e? Ny mandray pataloha sy ny polo ambony dia mivoaka ny varavarako. Aza manao an'izany akia. Efa ho herintaona ange ny rahantsika e. Ny krismasy efa ho amin'ny heriny anio indray. Ary ianao ange no nandaniako ny volako e. Fa tsy izy mianakareo pito ireo? Ty tranony. Ny anefa ty trano ray sefitra ray fotsiny ty no mba nomenao ahy. Ka tsy zany e nanao an'io trano io fa dadabe Noely. Mangatany dadabe Noely ihany koa zany ianao e. Ka efa betsaka ange nataony dadabe Noely aky e. Raha ny vola nampitondrany dada efa tsy ampy nanaovako ny tranony. Fa izy no nanome ahy ohatr'izay efa nomeny dada. Mino aho fa tsy hanome intsony izy. Dadabe Noely mba aoka izay ty fandanianao ty fananana ho an'olona ty e. Na dia hoe efa tafiditra anatin'ny fankalazana ny krismasy indray isika. Tsy le fananako lany ny tena tanjona fa ny tenan'Andriamanitra toroiko amin'izy ireny. Ary fananan'io anie tsy anahy fa n'Andriamanitra e. Eny tsapako tokoa fa arakaraka ny hanomezantsika ny hafa no hitombon'ny eo an-tanana. Zay sambatra mihitsy aho manana anao vadiny dadabe Noely. Ary mba aza mitositosy amiko aloha fa mba jereo nge ny mason'ny olona e. Za marina aho maninona ny tsy mba havelanao anahy fisafony lohanao e. Sy ilanao an'io volombavanao io tosakananao foana. Mbola manaja ny fahadiovana alohantsika fa mba havelao ariana ny mariazy hoe. Ka zany ery dadabe Noely tsy manino efa niteraka ray a. Dadabe Noely! Dadabe Noely! Manao ahoana nareo? Manana olana ve setiry Noely a? To mesady mangana ny ratsy fitafy fa ahoana e? Ampio ary dadabe Noely fa tena ohatran'ny Andriananapasika reny ny faritany volaka anaova le tovovavy miaraka amiko a. Mino kosa fa tsy manao an'izany zavo e. Se mantsy ry Noely a,
tena manaky-po amin'olombelona. Efa natoriko kese hoe ny asan'Andriamanitra no atao filaram-pahamehana eo amin'ny fiainan'ny fa ny vehivavy kosa nitotra ny fitaovana manosika se tsy ahatotosan'izany. Tsy hita re izy ity ry dadabe Noely ary tsy zavitsy ny ange zao miaraka amiko e. Tovovavy be rendrarendra be zay. Okizay e, voany nataonao ianao ka nikakerin'ny ambokely tiana, izany natao hoe tody e. Ianao kosa tsy mety zany. Tsika ny ampidoro filasany tsara ny famonjeny areno izy. Zay lorisea ny tompo mahalala ny hevitra everana anao dia mahereza azy amin'ny tomaly ny roa. Mangina hoa. Hoay, tsy Noely ve ty mihozohozo manara-pefo mivoaka ny trano diamondry ity? Sanatria ve dia hoe mamo e? Ty fahaizany. Ny fitafiny akodiny ara efa misolitika. Ny volom-bavany lasa lava be. Io ataony amin'izay vadindry fa tsy ilaiko tsony e. Efa lako daholo ny fananana. Misaotra kia. Inona moa no amaliko anazy io? Andoro Noely raisiko foana ianao. Mba ho anjara biriky raisiko any an-danitra ny soa ataoko aminao. Sady ianao koa neny na toy izao ahy e. Ao, aty ianao misoroko ny tananao. Manaova fety sabatra e. Sady ohatry ny hoe anniversaire ny androany e. Joyeux anniversaire lesy dadabe Noely kely a. Aloha mipetra eto anao. Dia aka savony sy servieta vetivety dia tsy maintsy mandro aloha ianao vao matory. Tena reraka be sady noany e. Ao fanaovaka lasopy koa ianao e. Andao aloha ampandrona. Misaotra kely zavo. Ao midiry e. Zavo aiza indry izany e? Atao amin'ny dosy ary neny Ndry efa lazaiko foana hoe aza antokanto ety io ato ny chiffon fanasana trano tony sady maloto. Akanjo Noely ireny na antoko tao Noely? Iena ry neny lany ny arenany sy ny fananany dia niroahany diamondry izy. Sady efa tsy nomeny hanina ny mbola nody amin'ny pataloha. Aleo ary aloha fa naovako lasopy vetivety izy sady efa misy akoho masaka ato. Misaotra betsaka kely zavo ndrino hany mba tsy nanary anay izao tokoa ny tena lalàna ny tena fitiavana kia. Mamonjy ao anatin'ny sarotra ary tsy mba manary ao anatin'ny fahoriana e. Aza miteny an'izany intsony ianao ry Noely Toa tafindry servieta fotsiny izy e. Jereo pataloha jogging sy t-shirt tany anaty fitoeran-damba aloha e. Mifona aminareo mianaka ary nen'ny zavo nandahoana reto koa tamin'ny rendrarendram-piainana. Nino ny fanaratsiana nataony ianareo ka izao vao tsapako fa izy mihitsy no lazainy fa tsy nareo. Mifona re Okizay ireny lasa ombany lasa e. Andaontsika hiatrika ity fety androany ity sady fetiny Noely ny fetiny Noely e. Anova zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ity Noely ity e. Reto ny hitako tao. Anaovy hoe mety amin'ny tsara kosa reto ka. Tena sairana amiko nareo mianaka. Zavo mbola tianao ary itianao mandra-pahafatoko. Ianao zany eny tianao foana e. Tsy mbola niala ary tsy ala aminao mihitsy ny fitiavako. Ary neno atao manjovona be. Tsy haiko hoe lasa izy dadabe Noely nefa izao ny fotoana tena ilaiko azy.
ho any am-piangonana ve alohantsika ary neny raha mety aminareo mianaka dia indao sika mba hoany fa zava-dehibe loatra izao noely izao. Zay dada. Ary ndeha tsy esoriko tsonitra angaty volombavako ity dia amin'izay zany mba dadabe noely ihany koa. Ary andao aingana fa tary. dadabe noely zay izy mianaka andraso mihitsy aloha tsy anay koany ka. Non, aleo zany hitsena azy ka. Oay, iza ka ianao? Manahoana madame Marta? Tena dada zay. Tena feo an'izay marina. Tena dada. Mandroso dada. Mandroso dada. Dada Noely? Tena dada Noely ve ianao to? Eny madama, za no ray niteraka azy. Sady mbola tanora izy mipikaina fatratra. Mifoana ary dada. Tsy nahavita izay nampanaovinao mangina losy mangina losy. Dia miarahabanareo telo mianaka ny tenako amin'izao fankalazana Noely izao. Dia miarahaba manokana anao ry sombinaiko amin'izao fankalazanao tsingertaona naterahanao izao Misaotra ry dada. Tsy famiantsika mianaka. Tiako ane anao ry sombinaiko e. Za koa tia anao ry dada. Fahono ary dada. Amin'ny fomba hoana no nahitanao ny trano misy ahy. Aloha ezaka tsy tomany araka ny tenegniko taminao tany am-piangana dia izay misy anao dia isy aho koa. Izao ry izy telo mianaka. Tsy ho any am-piangonana aloha tsika androany fa aleo fitainy eto ny fetintsika. Efa nanomana zavatra maro aho, na bonbon zany, na laoka, na biscuit, na gâteau, na ranom-boankazo sy ny sisa mipetraha itsy ambony seza itsy aloha nareo roa kely ary aza mitomany intsony ianao ry Noely Eny ary dada. Zay ianao kosa Ramatoa Marta mipetraha eto ankavanako eto. Fantatrao ve ny antony? Ie, satria fety ny andro. Eto anatrehan'izy roa kely no hanamafisako hoe tiako ianao. Zay misy ry dada. Tiako be zany. Mba haikeo ry neny sady mifanentana be ny nareo roa e. Tsy na dia tsy tonga eto azy dadabe Noely satria efa nitiaviko ary hoajaiko mandra-piala amin'ny fofonaiko satria efa nekeko. Misaotra betsaka Ramatoa Marta. Tena vehivavy mendrim-piderana tokoa ianao satria mbola nanaja ny fifanekenareo sy dadabe Noely. Izay tsy iza fa za ihany. Ahoana hoe? Zany e. Marina ve zany ry dada? Ary mba hoana ny amin'ny diamontra raha tsy nataony any mianaka indrindra fa tamin'ny zanakao. Avelao izy ho any fa hananatra azy ny fiainany e. Mbola hiova foana izy ndray andro any. Misaotra ry dadabe Noely ary esory amin'izay ty volombavana sy ty fa ho arahan'olona amin'io se lazay fa dadabe Noely. Nendry dada koa. Natolotry ny malay misaraka groupe ho anareo teo ilay tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Dadabe Noely. Nosoratany Clérantine Sylvia. Novelomin'ny Rado, Lisy, Iaina, Tovo ary Lina. Nandray fiosana nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Dadabe Noely. Uno, fambolena sy fiompiana nanolotra ho anao teo. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.